Hoe promotion anankitelo izy ireo no mivoaka androany sans fin nisany zareo 76 ny nahazo mampahaizana licence assistant social, animateur de développement social dia éducateur spécialisé dia 90 no nahazo ny master 2 zany hoe izy ireo spécialiste amin'ny politique sociale ary master 1 dia 80 nisany promotion roy fontsy ary santatra ny licence zany fontsy ny anaran'izy ireo zay promotion licence dia ny promotion roy ny master 1 dia santatra amin'ny master 2 ny tena tanjonay dia izay moa zany efa 5 taona no nanofana piasa sosialy ao Madagasikara zany hoe tao anatin'izay 5 taona zay dia piasa sosialy no tena navoakany zay foana zay ihany zany nataonay nandritra izay fotoana zay zany hoe assistant social, animateur de développement social, éducateur spécialisé izy ireo dia matianina amin'ny fanarenana ireo olona marefo eo amin'ny fiarahamonina ohatra ny assistant social dia ireo olona victime-na viol, ireo olona tsy manan-kilofan'ireo maro ny organisme manao an'izany eto amintsika ny éducateur spécialisé zay ireo olona voafonjy ireo mineur voafonjy ireo koa zany hoe misy éducateur spécialisé manarina an'izy ireo rehefa izy any am-ponjy any ny olona manana handicap mental sy physique tafiditra anatin'izay ihany koa dia ny animateur de développement social indray dia izy dia manao tetikasa ho an'ny tontolo ambanivohitra zany hoe matianina amin'ny animation rurale izy fa eo ihany koa mitondra izay tetikasa izay eo anivon'ny olona anivon'ny tontolo ambanivohitra na andrenivohitra ihany koa ary petry ny asa dia malalaka fa ny anara ny promotion mivoaka no tsy ampy satria raha ireo izy mivoaka ireo dia efa presque engagé ao anatin'ny organisme daholo tsy ampy zany le travailleurs sociaux eto amintsika eto Madagasikara zay ny any an-tanana ny tanora mbola malalaka ny travail social eto amintsika miro tsara tanora fa asa tsara izy io no manasoa ny firenena ihany koa STS dia ny foibeny dia eto Andoran fotsy eto Mandromeny eto taloha izy io teria tamena raha mbola tsaroan'ny mpaniloha zany zany hoe teo tamena izy io dia tanomboka 2010 izay no mifindra teto amin'ity toerana ety izay 3,5 hectare no campus ho an'ny travail social fotsiny eto izay ihany ny zavatra atao eto misy ny rehetrarehetra eto zany ahafahana mianatra momba izay asa sosialy izay ny STS aloha zany tsy université izy fa institut professionnel fa affilié amin'ny UCM misy zany hoe ny mampiavaka anazy dia izay efa faharetany teo amin'ny fanaovana formena travailleurs sociaux zay zany efa 5 taona efa matiana ary maro na eto ivelany na eto toerana na ny ivelany no rehefa misy offre na zavatra ohatr'izany dia aty amin'ny STS foana no mitodika matetika izy ireny manana mari-pahaizana baccalauréat no raisin'ny STS ary efa manomboka mandray an'izay mpianatra izay amin'izao efa vita ny concours première vague fa ny deuxième vague kosa dia mitaterahana amin'ity volana desambra ity